Raha mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny MBS indray ianao amin'ity fiandohan'ny herinandro ho amin'ny alatsinainy 17 Desambra 2024 ity ampanajana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no anasanay anao anaraka ity fotoanan'ny fampalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Miaina tanteraka ao anatin'ny fahantrana amin'izao fotoana izao i Madagasikara ary naneho ny heviny momba izany indrindra ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny sabotsy teo nandritra ny fotoam-pankalazana ny tsingerin-taona nahaterahany izay nisy moa ny tafafohy nataony tamin'ny mpanao gazety teny Ampandrana Belair teny. Germaine Menjanahary no mitatitra ny vaovao eo amin'ny rindra-tsary ny Mano Randemalala. Ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 no tena fototra nahatonga ny fampitehany Madagasikara. Nisy ny sazy arabola iraisam-pirenena nahazo ny firenentsika no io. Ity no tatsitra izay nivoaka tao amin'ny tranokala ny RFI na ny Radio France Internationale. Ny raika amin'ny fitopolo isanjato ny vahoaka malagasy no miaina ao anatin'ny fahantrana nanomboka tamin'ny taona 2024. Hatramin'izao tsy tafarina ny firenena. Faritra toerana tsely, toerana nahafaran'izay kely any am-piangonana dia tsisy tsy nitaraina ny olona fa mijaly fadirana fa. Tsy mahataitra intsony ny laza fa hoe tena faharotsika raha fa tsy efa gisitra amin'ny fahantrana eto ambonin'ny tany. Satria mahita an'izany olona izany ety metsena angivy raha be indrindra ny valo angamba io namidiny eo. Dia izay fananana kely kiraro sy any an-tranony ihany mba entina amidy eo. Nahoana tsy maintsy vonjeny ilay olona mijaly ireo. Betsaka ny lokaloka izay nataony filoham-pirenena ankehitriny mba hanarenana ny takaitra izay napetrany tamin'ny taona 2024. Toy ny fampanantenana ny vidibary izay nitarihana vahoaka teny amin'ny kianja ny 12 May tamin'ny taona 2024 ihany, ny fandarana UEM izay nambabona ny vahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra. Mijaly loatra ilay vahoaka. Ary tsy hoe vita mijaly fa fantatro fa ilay paikady na ny entina ny tanteraka ny analana an'ireo fahasairana an'ireo tsy mifanandrify amin'ilay tena filanan'ny vahoaka. Dia fotsiny dia ampy aminareo zany tsy mifanandrify ilay tena ilain'ny vahoaka maro isa be be sy folo isanjato sy ilay paikady entina hidivana an'izay na amin'ny lafiny araboly zany na ilay paikady amin'ny tetikasa atao zany na amin'ny fampianarana zany. Iazaka zany fitondram-panjakana mafy amin'izao fotoana izao ny fangatahana vola avy any ivelany hoentina anampiana ireo tratran'ny kere any atsimo amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana mipetraka indrindra manoloana izay dia hoe tena tonga any amin'ireo olona tena anaovana izany fangatahana izany ve ity fangataham-bola ity ary nisy ny angom-baovao manokana nataon'ny mpanao gazetiny MBS Mano Randemalala sy Germaine Menjanahary mikasika izay. Tamin'ny volana Jolay dia nanome fanampiana ara-tsakafo 337 taona ny gouvernemanta amerikana tamin'ny alalan'ny USAID mba hamalina ny filana ara-tsakafo ireo olona mahery ny 503 hetsy. Anisan'izany ireo vehivavy bevoka sy ny mampinono miisa 504 any atsimo. Ny volana Oktobra indray dia famatsim-bola fanampiny mitentina $2.5 no nomeny gouvernemanta amerikana sy ny UNICEF mba hitsabona ireo zazalatsaka ny 5 taona miisa 409 ianjadiny tsy fanjari-tsakafo antony sy mahery vaika. Ny zoma faraiky amby folo ny volana Desambra teo anefa dia nanao fihaonam-be indray niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola ny filoham-pirenena. Ny paikady amin'ny fanampiana sy ireo vahaolana vonjitaitra any atsimo no antony io fiainan'io indray raha ny vaovao azo. Mazava ny kajy ary tsy mahagaga raha mitodika any avokoa ny asa ataon'ny fanjakana amin'izao satria io no olana hitan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ka mora ny azahoana famatsim-bola. Ho an'ny filoha Marc Ravalomanana dia fanampiana avy amin'ny fo ary fanampiana amin'ny maray aman-dren'ny malagasy azy no natao ny sabotsy 12 ny volana Desambra teo. Tsy nangataka tamin'ny fanjakana hoe ameo vola ho ateriko ihany, tsy nangataka tamin'ny ministeran'ny mponina fa anahy zany ny fitiavako izy hoe tio marieko mihitsy zany fankalazana zany satria misy praitany tazanamiko any mahantra tsy mihinan-kanina nolo mangeta eto zany efa ty mihinana be miaraka amin'reto olon'reto nda hanao nda hanome ary nda heritreritra mba ahafahako misitona sainy olo hoe ny firaisan-kinana solidarité. Mazava ny fototra ijoroan'ny antokotima eto amin'ny firenena ny mahasoa alovany mahafinaritra
ny vahoaka no ambony sy arena tsy mieritreritra zavatra ratsy mihitsika na kely ary ho atao eto amin'ity tanindrazantsika ity tsy mieritreritra valifatitsika mba famifapitsinjotsika mba manana taranaka vaninitsika mampianatra ny ankizy amin'izao fotoana zao ve mianatra ny ankizy ty teny aminareo aho hoe tsy maintsy ezahatsika ny anovanana zavatra misy ary efa profo zany zao fa matoatsika gisitra tsisy ezaka natao misy na kely ary teo indray ary ny emotro araka izany dia mitoy ny fanampiana sy ny fanohanana ataon'ireo firenena matanjaka avy any ivelany ho an'ireo kere any atsimo tsy nanana Madagasikara amin'izao fotoana izao fantatra fa nanome vola $10 ny fanjakana malagasy indray ry zareo Amerikanina araka ity fanadihadiana hoentiny miala rary nombana rindra-tsara ny Mathieu Prince ity mirarakopana amin'ny famatsim-bola azo ny Madagasikara iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanany nosy iny nanome vola mitetina $10 indray ny gouvernement amerikanina ho fanohanana ireo mpiray-tanindrazana ireo tetika asa telo no tanterahana amin'ny famatsim-bola avy amin'ny sapan-draharaha amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID io ponina maherin'ny 2.4 any amin'ny faritra atsimo andrefana sy andro no isitraka ny tetika asa voalohany izay mitetina $10 vola mitetina $570 kosa no ilaina amin'ilay tetika asa faharoa izay anohanana ponina 7.7 any amin'ireo faritra voalaza ireo ihany anapian'ny USAID ampianana tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy atsimo atsinanana kosa ny $570 ambony tanjon'ny gouvernement amerikanina ao anatin'izao famatsim-bola izao ny siny vahaolana maharitra ho an'ireo mpiray-tanindrazana any atsimo ireo isany nanohana ny fanjakana malagasy nandritra ireo adina trehany Madagasikara ity firenena matanjaka ity raha tsy laza afa-tsy tamin'ny ireny ady tamin'ny COVID-19 sy ny ame anara-pahasalamana ireny ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe asa raha ho tonga sy hipaka any amin'ireo mponina any atsimo ireo indray ity fanampiana ity ny famatsim-bola ity mirarakopana kanefa dia mbola mindram-bola anampiana ireo kere sy anaovana zavatra tsy lara-pahamehana ihany ny fitondram-panjakana fa eo amin'ny tontolon'ny jiro sy rano malagasy kosa indray dia ho amafisina trany ny fanatsarana ny fandraisana ny fifampiresahana sy ny fifaneraserana eo amin'ireo mpanjifa sy ny tompon'andraikitra ary ireo hampiasa eo anivon'ny jirama androany dia nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety hoentina ampafantarana izany indrindra nataon'izy ireo teny faravohitra teny fanadiadiana hoentiny ravirazafy mahenina rindra-tsara ny tahiry ny aina raha narinirina tanjon'ny orinasa Jirama ny anenjika mpanjifa hatramin'iray tapitrisa hatramin'ny taona 2024 raha 7.5 izao no mpanjifa nerinaritra amina toerana 420 ary 4.9 no manjifa rano amina toerana 520 mbola sarotra aloha ny anenika ny Madagasikara iray manontolo indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra izay mbola miaina amin'ny labozisy Jirosoltany ary ny lavadranona loharano etsy andaniny ny tolotra omena mpanjifa izay mila fanatsarana ihany koa toy ny fampitambavao amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera samihafa ny fandraisana azy ireny ary ny fanazavana bebe kokoa amin'ny antsipirian'ireo tolotra samihafa fikajiana ny fandaniana jiro omeny orinasa Jirama sy ny fanaovana relevé ohatrany efa elaela ohatrany tsy tonga ny relevé ohatrany efa elaela dia ny mbola tsy zatra satria ohatrany hoe vaovao be le izy dia zatra le auto-relevé dia mbola tsy dia zatra loatra amin'izao ny mpiara-miombondantoka vahiny nahazatra ihany moa no hany manome fiofanana ny mpiasan'ny Jirama amin'ny fanatsarana sy fifandraisana eo amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa indrindra ihany koa ny antsoina hoe digitalisation izay efa irisona tsikelikely no ny amehana ara-pahasalamana sy ny COVID-19 izay tsy mbola resy hatramin'izao ary anisan'ny eritreretina ny fomba fiaraha-miasa amin'ny zareo Alemana zany mahakasika ny fampiofanana zany satria isan'ny manana traikefa goavana ny firenena Alemana zany amin'ny fampiofanana nireo mpiara-miasa any toerana dia afaka zany tsika maka an'izay traikefa zareo Allemand zay mba apiroborobotsika ihany koa ny traikefantsika malagasy zany na ny traikefan'ireo mpiara-miasa amintsika amin'ny orinasa Jirama mahakasika ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa ireo tsy vao izao no nisy fiovanana koa fanavaozana samihafa teo anivon'ny orinasa Jirama any ampanjifa hatrany anefa no miantraika ny vokatra izay raha tsy hita mivaingana kosa ny valin'ireo ezaka lazainy orinasa fahatony
Fikambanana iray izay mpanao asa soa any amin'iny faritra Itasiny amin'izao fotoana izao no lasibatra sy misedra olana vokatry ny fibodona tany ataona fikambanana iray izay milaza ho mpitonina fa ho mpiaro ny zon'olombelona. Nisy moa ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazetiny MBS Injavandremaefa tany an-toerana. Fikambanana iray milaza ho mpiaro ny zon'olombelona no tonga nametraka taratasy fitoriana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Mearnarivo fa aza ny tany izay naozarian'ity fikambanana iray mpanao asa soa ao an-dranomena Naravoro ity. Nahazo rary ny ilay nitory nandritra izany ka voaterina ampiakatra ny darata aty an-drenivohitra ny fikambanana. Nidina ifotony nijery zava-nisy tany an-toerana ny fitsarana ary nahita ny asa sosialy nataon'ity fikambanana ity. Vahoaka narivony izay nisitraka tombotsoa mivantana noho ny fisian'ny asa sosialy ataon'ny fikambanana no tonga nanotrana izany. Tena zavatra tetavinay moa zany mba hoe hampisy filaminana ety amin'ny toerana satria ny fiarahamonina zany lasa simba amin'ilay resaka alatra tany dia lasa ny olona eto amin'ny manodidina miady. Tany anaovana asa solo izy fa tsy hoe tany anaovana exploitation na zavatra hafa fa tena hoe domaine social mihitsy nefa mbola misy an'izao problème izao any ety amin'ny faritra ity. Ny hevitra aloha mazava daholo ny avy aty aminay fa io resaka alatra tany dia tsy maintsy misy ny lainga ao amin'ny kilany ary misy foana ny problème kely sy ny zavatra foron'olona fa afaka mpifotsika foana ny marina eto amin'ity tany sy fanjakana. Vahoaka manodidina ny 4,000 no miaraka amin'ny association Angela, ny ankilany anefa tsy mihoatra ny 100 akory ireo milaza ho tompon'ny tany. Matokony fahendren'ny fitsarana araka izany ity fikambanana iray mandray anjara betsaka amin'ny fanampiana ara sosialy ao an-dranomena Naravoro ity. Satria dia mpianatra efa 100 isan'andro no voatoana ara-tsakafo sy misitraka fampianarana mamaim-poana vokatry ny asa soa ataon'ny fikambanana. Ny farany herinandro teo dia nisehoana lozam-pifamoivoizana Mahatsiravina teny amin'iny baipasina Alasora iny. Olona 3 tamin'ireo efa data ao anatin'ny fiara tsy mataho-dalana nandritra an'ity loza ity no namony ainy vokatry izany. Tonga teny amin'ny komissariat teny Alasora teny moa ny mpanao gazetiny MBS nitrandraka izay vaovao izay. I Mathieu Princy mialy raharonomana. Mety isy karana prala 7 sy 5 taona ary ny mpamily ny fiara tsy mataho-dalana 2 taona no maty tsy trahadrano vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseo teo anelanelana ny rond-point Ambohimanambola sy ny tsena Nakadindratombo ny zoma alina ifony asabotsy lasa teo. Tovolahy iray 13 taona izay tsy iza fa fianakaviana sy mpiray-tanàna tamin'ireo namony ainy no naratra mafy. Nivarotry ny lohan'izy telolahy ireo no fantatra fa voamafy ka izy nitarika ny fahafatesan'izy ireo teo no eo. Ankoatra ny famoizana sy ny faharatrana dia potsika tsy nisy noraisina ihany koa ilay fiara tsy mataho-dalana. Fiara sendra nandalo no nahatsikaritra ny zava-nisy ka niazakazaka nampandrio ireo polisy izay nanao ny fidinana ifotony avy hatrany. Nahitana tavoangina zava-pisotro misy alkôla tao anatin'ity fiara 4x4 niaran-doza ity nandritra ny fitsiriana nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Raha hiditra kely ny tsena Nakadindratombo iny isika dia misy toeram-pisotroana zay io dia juste teo anoloan'ilay toeram-pisotroana zany ilay loza no tranga. Ity fiara 4x4 Mitsubishi ity izay nirimorimo avy aty amin'ny rond-point Ambohimanambola no tsy fantatra moa zany izay zavatra tena nitranga marina fa nandona bus anankiray fiara fitateram-bahoaka anankiray izy io ka izay fandomana izay no nitarika azy tamin'ilay loza. Izany hoe nanao tonneau ilay fiara dia valina teny amoron'ny ranon'ny Koba. Nandritra izay tonneau nataon'ny fiara izay dia nitarika ny fipitihan'ny mpandeha miisa anankitelo ka ireo mpandeha anankitelo ireo dia maty sitradrano nandritra ny loza ary ny anankiray kosa dia efa avitra soma tsara ny ainy amin'izao tsika miteny izao. Raha ny lozam-pifamoivoizana eny amin'iny faritra Baipasy Alasora iny no resahina dia nambarany ity tompon'andraikitra ity fa misy fotoana tsy andrenesana tranga mihitsy ao anatin'ny herinandro. Misy fotoana kosa nefa misesisesy izany. Miisa 12 ny lozam-pifamoivoizana teto amin'ny faritra Baipasy Alasora hatramin'ny volana oktobra. Anankiroa tamin'ireo dia accident mortel ary ny 5 accident corporel. Ny akamaroan'ireo lozam-pifamoivoizana ireo moa zany dia vokatry ny tsy fitandremana aloha voalohany indrindra ary faharoa vokatry ny fisotrosotroana ho avy izao fety. Betsaka ny événement maromaro misy eo eto amin'ny tany sy ny fiarahamonina koa dia mangavy raha tantika
misotro na nanandrana kory arany zava-pisotro mamamo dia fadio ny mitondra fiarakodia ary omeo izay olona tsy nisotro ny familiana ny fiarakodia. Ny loharanom-baovao hatrany moa no nahafantarana fa zanak'olona tompona orinasa lehibe manana ny mahizy azy eto Antananarivo ireto niarany loza ny mpifamoivozana dia ny Bebasela Sora ny farany herinandro lasa teo ireto. Eo amin'ny vaovao ny tontolo iainana kosa indray amin'ny faritra Menabe iny amin'izao fotoana izao dia mijoro ny amin'ny fiarovana ny arena voajanahary sy ireny faritra rovana ireny ny firaisamonim-pirenena FIVE Menabe. Mahatsiaro izy ireo ankehitriny fa tandondomindoza tanteraka ity faritra rovana misy any an-toerana ity ka nisy ny antsoavy nataon'izy ireo ary nampiantso mpanao gazety ateny behoririka teny izy ireo androany fa na dia adina eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakoto Malala. Miazakazaka be ny fahampitehan'ny faritra rovana ao amin'ny Menabe Antimena tao anatin'ny 2 taona izao. Ahina ny aravan'ity faritra rovana ity tanteraka ao anatin'ny 5 taona raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Efa hita miariary ankehitriny ny vokatra tsy nyzany eo amin'ny tontolo iainana. Isika zany nakaiky indrindra ny ala isika ao faritra Menabe dia tena miakatra be ny hafanana efa mahita ny 170 degré sika amin'ny andavanandro ary ny ranomasina koa dia miakatra ary izay dia mety hisy impact amin'ny vokatra izay voaka ao anatin'ny ranomasina ao anatin'ny ala indray amin'ny vokatra fahampitehana izay tsy misy ny orana ary rehefa tsy misy ny orana dia tsy afaka mamboly koa zany isika izay nefany ny fambolena ny tena voalohan'ny fivelomantsika ao anatin'ny faritra Menabe. Ao anatin'izay koa ny resaka tourisme marina fa nisy ny coronavirus kanefa na izany azany dia isy impact amin'ny tourisme koa io ny fizahatany io fahampitehan'ny arena voajanahary satria inantsony moa no tongavan'ny touriste andeha hojerena any amin'ny faritra Menabe iny. Eo anatrehan'izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia manainga atsika indrindraindrindra eo amin'ny resaka défrichement na fandripahana ny ala io mba hijery akaiky isika tompona ndraikitra indrindra ny aty amin'ny niveau national aty. Ny fisin'ny mena miraviravy ataon'ireo mpandarara toe-karena ao an-toerana ny voalaza fa tena antony lehibe indrindra mahatonga izao fahampitehana izao. Raha jerena indray mijery fotsiny dia ny resaka tsy fahafahana mifeny migration interne no resahana. Ireny zavatra ireny dia azo jerena amin'ny lafiny anankiray hoe vokatry ny fahantranin'ny olona, vokatry ny fahasahiranan'ny olona avy any amin'ny faritra atsimo no nahatongavany ao dia voatambitamby amin'ilay vola kely atolotra amin'ny ataontsika hoe 80,000 ariary ny hektara dia izay zavatra izay no mahatonga ny olona mamoty. Fa raha ohatra ka misy fivelomana maharitra iainan'ireo mponina findramonireo ary misy fandraisana tanana n'ireo findramonireo ihany koa, misy fandrindrana n'ilay faritra arovana miaraka amin'ireo olona ireo dia mety ho hery manosika amin'ny fampandrosoana koa ireo olona ireo. Raha ohatra ka omena n'ireo ataontsika hoe opérateur économique ny tany izay avy nidéfrichena dia ohatra mamevany zany hoe poteo ihany ny eo satria tsy ionina amin'izay ny olona. Raha mamboly katsaka nge dia fantatritsika mazava tsara mihitsy ny hoe raha taona ihany farafahabetsany no 2 taona no afaka mamokatra katsaka io tany io vokatry ny fandoroana azy. Aoriana izay dia ambolena voanjo mety hanazava indray isika rehefa aveo hoe ny voanjo nge tsy mamotika ny ala tsy fa ireo tany avy ny défrichena ambolena katsaka no ambolena voanjo. Manainga ny tompona ndraiky tatandrify ny FIVE Menabe mba hijery akaiky izao fandripahana ala misy any an-toerana izao mba tena ahafahana mibanjina ny fampandrosoana lovain-jafy sy maharitra. Avy any amin'ny faritra Menabe isika dia ndeha hivadika any amin'ny faritra Tsinanana kosa indray. Savorivory no nitranga tao tampon-tanànan'ny Toamasina tao io maraina io vokatry ny fanafiana amin'ny tampidina nataona jiolahy tany an-toerana ny saika ny kasa amaky ireny cash point ireny. Raikitra ny fifampifirana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny jiolahy vokatry izany dia jiolahy iray no voatifitra ary matitra drano. Mitatitra ny vaovao ny mpanao gazety ny MBS any an-toerana hoetiny Njava Andriamaeva. Jiolahy iray no lavan'ny balan'ny polisy rehefa nikasana afaka cash point iray tao Toamasina ny maraina teo. Fampitambavao tamina olona tsara sitrapo no nahafahana ny sakana ny asa ratsin'ireo jiolahy ka raikitra ny fifampifirana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro filaminana. Mafy ny fifandonana ka ankoatran'ilay jiolahy maty voatifitra dia polisy telo ihany koa fantatra mpanaratra mafy. Fanafiana cash point no vaovao enay ary jiolahy efatra nandeha scooter no prévu tonga teo amin'ilay toerana io raha ny loharano vaovao azonay ary fantatra fa manana fitaovam-piadiana mahery vaika izy pistolet MAB
no tratra teny aminy ary mibalana aiza moa lany mety ho zay ngamba moa no nahatonga azy na fahampolisinitra satria raha ny fifampitifirana nisy dia ohatrany tena manatraikefa ilay jola fa tsy jola sambany mitambasy tsy basy fidagasy tena basy manara-penitra ny tany aminy isorana ny mpanome loharano-baovao satria ny nahatonga anay teny toerana dia efa eny meloa fa isy fanafiana teo amin'ny toerana eo. Mbola anatin'ny fikaroana ireo namanty olona tsy ity moa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia anisan'ny fandresena lehibe eo amin'ny finoana FJKM ny fisina mpitandrina vehivavy amin'izao fotoana izao. Mbola betsaka nefa ireo fitandremana eto amintsika no tsy manaiky entina vehivavy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Kanefa rehefa zoina dia manana ny anitra ho azy ny andriambavilanitra mitarika fiangonana ny amin'ny fampianarana indrindra amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Nisy moa ny fanolorana délégation pastoraly ampiomana mpitandrina omaly ny tanterahana teny Ambatonakanga teny natrea ny Anjavandriamaefa Siravo Razafy Mahenina ary Tahiriny Aina. Tsy misy fanavahana na lahy na vavy ny fianarana mpitandrina eto amin'ny fiangonana FJKM. Mitaky andraikitra goavana nefa izany indrindra ny fahafoezam-potoana ho an'ny fanovozana ny fianarana asy fifehezany tena tsy ho tratry ny fakapana. Fanadinana tamin'ity taona 2020 ity dia tokana ihany ny fanomana mpitandrina eto anivon'ny FJKM ka ny manana baccalauréat dia manao fanadinana hiditra amin'ny toeram-panomanana mpitandrina FJKM dia mianatra roa taona any amin'ny faritany izy ireo Andriamanitra tsara Ambatondrazaka Fianaratsoa ary mamarana izany eo Ivato zany hoe efa taona indray zany ny fianarana dia eto amin'ny faculté de théologie koa dia misy taona voalohany taona faharoa taona fahatelo taona fahaefatra mifanaraka ny vanim-potoana sy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ny fampianarana omeny ireo mpioma no mpitandrina taranja biblika ny taranja momba ny fotom-pinoana zany hoe inona no inono ny fiangonana dia avy eo ny taranja momba ny tantaram-piangonana sy ny tantaram-pivavahana ny hay fampandroana fiangonana ny théologie pratique ny missiologia momba ny fitoriana filazantsara fa akoatran'izany manao ny antsoina hoe sciences humaines ihany koa izy ireo zany hoe manao philosophie manao anthropologie manao linguistique izy ireo manao littérature manao sociologie hafa mihitsy zany tato anatin'ny andetsika hoe tato anatin'ny folo taona farany fa raha atao hoe efa tsara indrindra amin'ny fampianarana théologie tsy aty Afrika fotsiny ihany eto ambonin'ny tany mihitsy dia anisan'izay toeram-pamana mpitandrina na fianarana théologie tsara indrindra ity faculté de théologie ity tsy mitsanga menatra eo anatrehan'ny fianarana théologie maneran-tany ny faculté de théologie ary ambonin'izany ary moa zany zao le fahazonany habilitation dia atsaraina mihitsy ny fampianarana ny mpitandrina mba hifanaraka amin'ny filan'ny fiarahamonina amin'ny andetsika hoe amin'ireo olana samihafa zay atrehan'ny fiangonana amin'izao fotoana zao atrehan'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao raha tsy ilaza zao fa tato anatin'ny efa taona farany dia nisy famerenana na fanatsarana ny fandaram-pampianarana dia mifanaraka amin'izany tsy mifanaraka amin'ny fotom-pitsahana malagasy kanefa mifanaraka ihany koa amin'ny fanatontoloana zay misy anisan'ny fandresena lehibe ho an'ny FJKM ny fisin'ny vehivavy mpitandrina. Anisareo nanolo tena ho mpitandrina ity renim-pianakaviana ity efa navita fianarana mpitsara izy ary efa niasa niverina nianatra indray anefa ary nisafidiny hanao ny asana mpitandrina. Izay ny antson'ny tompo dia ilainy zany vehivavy koa manana hafatra mafonja ampitaina ao amin'ny fiangonana mety hoe mihaino kokoa ny olona raha vehivavy no miresaka ao anatin'ny fiainana manokana ny tompony miasa dia mahatsiaro ianao hoe misy antso mihitsy ao anatin'izany dia mamantatra manolo-tsaina fanamasina dia mamantatra eo dia tonga amin'izao mpitandrina izao ny farany tsy leritreretina fa tonga ihany. Teo amin'ny fianakaviana aloha dia gaga daholo ny olona hoe anao pastera ve ny vady koa tsy voatery hoe tonga dia manaiky avy hatrany fa mbola misy ny fifandresen-dahatra dia sorana amin'ny tompony fa resy lahatra daholo ihany. Rehefa mahavita taona faharoa hiakatra taona fahatelo misy ny hiraka andefasana ny mpiomana mpitandrina rehetra eto anivon'ny fiangonana FJKM. Ny mpianatra mpitandrina tokony taona fahatelo dia omena fahefana ankabemaso eo anatrehan'ny fiangonana mba ahafahana manamperaka ny fizara-masa mavitrika ao anatin'ny samy FJKM iray manontolo. Omaly moa no notolorana ny délégation pastorale ateto amin'ny fiangonana Ambatonakanga ny andiany hiraka ny isa 17 mianadahy izy ireo no hanomboka hizatra raha eny anivon'ny fiangonana FJKM andefasana azy ireo miaraka amin'izay mitony fianarana ho mpitandrina mandritra ny 3 taona manaraka.
raha 20 sur 20 no nanantenany maro ity taona 24 ity dia nifanohitra amin'izay no zava-misy ary nisedra olana goavana lehibe tahak'izay ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny fivarotana akoho amam-borona anisan'izany ireo mpivarotra eny amin'iny sampanana ambotry manjaka iny rehefa faraparan'ny taona sy mahakaiky ny fetin'ny krismasy tahak'izao niompana tamin'izay ny fanadihadiany mpanao gazetiny MBS tamin'ity androany ity eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Maro drefy mpandrefesana ny aty vilany nisa tokantrano tsirairay ny fanjifana ny gisa sy ny vorontsiloza rehefa katoky ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona tahak'izao. Tamin'ity taona ity dia faty antoka ray lavaka ny an'ireo mpivarotra mitahany tamin'ny taon-dasa. Tsy mahaleo ny sarany akory ny vidiny na ho an'ireo mpiompy izany na ho an'ireo mpiantoka. Arakaraka vidina katsaka ny fandehany. Indraindray ny katsaka miakatra, indraindray midina dia izay ny tena manahirana be. Dia indraindray ara tsy mahita rehefa tena anana tsy mahita an'ilay katsaka ohatra ny hoe misitrika ilay zavatra. Ilay zavatra zany izay tadiavinao ohatra misitrika indraindray. Tamin'ny heritaona zany zao manao ananjy. Tamin'ny heritaona kosa aloha nahafinaritra. Tamin'ity ohatra ny tena zany efa zava-panao ilay dia tsy maintsy mba mitady sitrany kely. Vidikiza zao dia tena latsaka be mihitsy arakaraka le farenao faty atroka be aiza no hita amin'izao fotoana zao ka tsy misy azany tsy mahatratra zany mihitsy tsy mahatratra zany fa latsaka be dia farany aiza ianao le kotra amin'le olona tsy maintsy aloha nefa ianao tsy avy hatrany dihiditra faty atroka be dehibe. Ohatrinona vidikiza zao? Vidikiza zao misy enina alina misy 5 alina raha vidina ho anna 5 alina legiza avy hatrany dia latsaka any amin'ny 3 alina ny timbany aiza moa ny faty atoka be no tena misy fiantsakany be tamin'ity tsenty any fisian'ny confinement teo tena zao zay mivarotra zaka fa mahalafo tena isan'andro zaka tsy mahalafo ao anatin'ny herinandro zao roa 3 lafo raha oharina ny tamin'ny heritaona. Ny gisa zao amin'izao 3 alina dia misy 3 alina 4 alina dia efa mahazo gisa be vorontsiloza 7 alina 8 alina gana 2 alina dia 1 alina. Tamin'ny heritaona izy zao mba nisy 500 000 vorontsiloza tafakatra 250 300 000 ny gisa. Fa tamin'ity izy tena zany rehefa midy mora fa tsisy mividy mihitsy le olona. Tena nisy fiantraika mihitsy zany le confinement tamin'ity taona ity tsotrako ny tamin'ny heritaona satria hitanareo ohatra ny hoe sahirana amponiny tena hita hoe sahirana tsisy fiakaran'ny vidin'entana zany mihitsy fa midina arany atao tsisy tsy mba mihitsy an'izany hoe raha ohatra zao hoe gisana 9 alina zany tonga dia any amin'ny 150 mimeny zareo. Tena hita mihitsy zany olona hoe sahirana. Manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 sasany hariva ireo mpivarotra ireo no efa miatrana eo amin'ity toerana ity. Tamin'ny ray ora nandalovana ity antoerana tahaka izao ny fandehan-tsena. Zay zao tamin'ny androany zao mbola voakoray no lafinay fa tamin'ny sabotsy zay na lafo anakoroa mba lafinay parivony andro zay indraindray mba 2 indraindray ray zao hatramin'ny arainy any mbola tsy nalafo. Zay zao teto zay mianaka mbola tsy nalafo androany dia mbola miandry fotoana zao asa zay mbola mpandeha mandra-pahatongany any amin'ny sabotsy fa ny androany aloha zany zao mbola tsy nisy mihitsy. Eo amin'ny maresaka any ivelany kosa indray ary ny malaza ao Afrika amin'izao fotoana izao dia orory tanteraka ankehitriny no iainan'ireo mponina ao amina tanàna kely iray ao avaratry Nigeria ao satria dia sekoly iray no lasibatry ny asanjola sy ny fampirorona tamin'ny faran'ny herinandro teo. Tato-baovao Ninjava-Andriamahefa ary Indratsariny Mathieu Princy. Kolejy iray ao amina firenena kely antsoina hoe Katsina ao avaratry Nigeria no lasibatry ny asanjola amin'ny tampiadina ny faran'ny herinandro teo. Mpianatra 10 no fantatra fa nataon'ireo jolatakalon'aina raha toa ka tafatsokany ankamaroan'ireo mpianatra nandritra ny fifamptifirana teo amin'ireo jolasy ny mpitandro filaminana. Vao nareo io tranga io moa ny filoham-pirenena nigeriana dia nampivory avy hatrany ireo mpikambana ao anaty governemanta ho fanamafisana ny fahandriam-pahalemana.
etsakilany nanambara ireo mponina ao amin'ity firenena niara-ny fanafiana ity fa mahatsiary tena ho tsy misy mpiay izy ireo nandritra ny fotoana maro satria dia anjakany tsy fandriam-pahalemana tanteraka ny tanànan'izy ireo. Raha ny loharambavao hatrany dia mpianatra misy 3 amby telopolo amin'izao no tsy fantatra izay misy azy akoatra ireo nalain'ireo jiolahy-ankeriny. Eo ampanaovana ny fikarohana sy ny fanadadiana moa ny manam-pahefana ho an'izy iray amin'izao fotoana izao. Tsy nisy kosa ny anana fohy na ny naratra nandritra ny fanafiana. Dia afaliana lehibe no nandraisan'ny mponina sy ny vahoaka Nambotra Manjaka ny sy nandrenesana azy ireo fa tsy ho tanterahana eo amin'ny manodidina ity tanàna ity indray ny tetikasa Tanamasoandro. Nisy ny famonoanomby sy ny fizarana nofokena amin'ny tampihavanana natao teny an-toerana omaly araka izao fanadihadiana hoety ny miala raronombana sy Andra Kotomalala izao. Hafadoza Ambotry Manjaka ho ny hika-pifaliana ireo mponina niemitra tamin'ny fikasan'ny fianjakana any Antsimahabe omby Meritsy atosika indray mantsy no anaovana ny Tanamasoandro tetikasan'ny fanjakana. Amam-bolana maro no naharitra ny fanoherana nataon'ny mponina Ambotry Manjaka sy ny manodidina. Komuna 4 Ambotry Manjaka, Ambohidrapeto, Ankadimanga ary fiombonana no saika voakasika ity tetikasa ity ary ny fokotanana Nosy Zay vola. Afaliana fety no nandresana ireo mponina ity vaovao ity. Faly mihitsy zay zavatra afadory zay satria miankina amin'le io fiainana manontolo na fambolena io zany na fitadiavana trondro na beta be mihitsy na zo fofokena tapivana afadoza Ambotry Manjaka afadoza tena mahafinaritra ka zava-dehibe aminay mihitsy zao raha ohatra hoe tena teto aminay moa zany dia mba hoana mba fipetraka zao zavatra vokatra eto dia hita masinareo zao ahoana mba fipetraka raha ohatra hoe zao ny totorana dia efa mosary zany zay tena avadoza tena isorana mihitsy ny sotan'Andriamanitra voalohany indrindra ny misaotra andreo mpikarakara satria tena faly zay nga navatra azo atao. Ambotry Manjaka sopotra vahatrany arivo mamy Meritsy atosika andringitra ninona rehefa tonga fararano tonga eto daholo mitondra bononoka mitondra hena be dia be mivelona amin'io tambariva tsy Ambotry Manjaka rery ka Ambotry Manjaka koa tsy velona rery raha zotrondreo rehetrarehetra reo ka misaotra ny karakara izay nitarika nytolona mba tsy nidiran'ilay Tanamasoandro teto. Tonga nanotrana ny fety no karakarain'ny mponina ny mpanao politika sy ny loholona. Tena andrenam-ponimekina ny hoe lazaon'ny vahoaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenainy izy. Filohan'ny Repoblika raha nanao fampelezan-kevitra dia ny teniny amin'ny hoe ampitomboana ny velan-tany volena eto Madagasikara, ampitomboana avoroeny ny vokabary ao anatin'ny 2 taona. Dia gaga sy talanjony tsika raha toka rehefa nanapa-kevitra fa ho atao eto Ambotry Manjaka sy ny komuna manodidina ny Tanamasoandro. Dia zany no fomba fanao politika mifanohitra satria ny tenen'ny vava hafa ny ataon'ny tanana hafa. Amin'ny zavatra rehetra natao tetỳ dia voalohany aloha averina eto azozay moa zany tianay aroa mafisina fa na nisy ny famendrifendrona na nisy ny zavatra rehetra sakatsakana dia ny tiana lazaina dia afadoza Ambotry Manjaka averinay foana zay. Omborono no vonona teny Ambotry Manjaka omaly nisy ny fiarahana misakafo ary nisy ihany koa ny fizarana nofokena amin'ny tampihavanana ho mariky ny fahafaliana sy ny firaisan-kina. Afana dia afana ny adihevitra eny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza eny rampitso satria dia isy ny fiaonana eo amin'ny solombavambahoaka sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta indray nitondra ny heviny momba izany indrindra ny solombavambahoaka iray avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Afana dia adina nataon'ny Germain Nomenjanahary sary ny Manora Andriamalala. Voarakitra ao anatin'ny lalam-panondrenana eo amin'ny andininy 2 ny momba ny fifandraisana eo amin'ny anteny miram-pirenena sy ny gouvernemanta. Raha mpitsy no fotoana anatanterahana io fiaonana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka io. Na itsy ny filohan'ny vondrona parlementaire tim mahakasika ity fiaonana rampitso ity.
rahantsika malala moa zany fa tamin'ny fandaninan'ny loi de finance iny dia tena hoe nenjikenjehana ny azaka zany izy iny zany ary fohy de fohy ny fotoana ka amin'ny fiaonana gouvernement io zany groupe parlementaire dia mandray fitenenana daholo akoatra ny président groupe zay hitondra ny fomba fijery eo anivony national. Anisan'ny voasoratra ao anatin'ny règlement intérieur ny député moa zany assemblée nationale ny hoe tsy maintsy mihaona amin'ny gouvernement tany solombavam-bahoaka isaky ny misy ny fivoriana ara-potoana noho izany dia zava-dehibe zany ny hiaonana amin'ny gouvernement tany tsy hitondra fisaorana ihany fa tena hitondra fanoherana tanteraka mihitsy sy fanakianana ary fanontaniana mahakasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ohatra fotsiny amin'ny loi de finance zao dia ny hoe fienan'ny vola zay ampiasaina amin'ny fiompiana sy fambolena raha miohatra amin'ny vola ampiasaina amin'ny fanatanjahantena nefa rahantsika malala fa tena sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Iny ihany koa tompolasy tomboka vavy no namarana ny vaovao tamin'ity alatsinainy ity ankasitrahany ianao tsy misaraka amin'ny MBS. Ankasitrahany ihany koa ireo namana rehetra niarany salahy tamin'ny fanatotosana nanolorana anao ity vaovao tamin'ity alatsinainy ity. Ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.